fanontaniana manaitra anao maty ve sa torany ary manankiray many paperitritra ilay fandevenana vitsy mpanotrona loha hevitra anankiray anasako anao natao tao ampasana Jesosy manasanao ampifaliana ary iaraka hitinidinika amiko amin'izany loha hevitra izany. Dia mbola mpitsikitsikina indray no ifankahitako aminao namako efa mifankazatra isika izao dia izay no ifampiarabana amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Kristy ilay tiantsika no ifampirariana soa hoy iaho hoe ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy izay mandray izao fandarana izao mitoy ny dinika maty Jesosy maty ho ahy izy maty ho anao izy maty ho an'izao tontolo izao Jesosy. Andeha ho jerevantsika ny voalaza ny amin'ny filazany tsara ny Marka 5:10 ka ny andininy Marka 5:10 ka ny andininy 2:20 ary no ny ariva satria andro fiomanana izany andro izany dia ny andro alohan'ny sabata dia avy Josefa avy any Arimatia lehilahy manan-kaja izay isan'ny Sinedriona sady ny andro ny fanjakan'Andriamanitra ary sahy niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Lehilahy manan-kaja ny famofao be matsy ny toe-javatra tamin'ny rehefa maty Jesosy. Ahoana zavatra mitranga satria ny mpianatra nandositra avokoa. Nandositra ny mpianatra. Lasa ny mpianatra. Iza no andevona. Anisany andalan-teny manaitra nahitana voalohany sady farany an'i Josefa avy any Arimatia amin'ny filazantsarany Marka. Mambra mendrikaja tao amin'ny Sinedriona ity lehilahy ity. Mambra lehilahy anankiray izay sangany amin'ny fiarahamonina. Lehilahy anankiray mpanan-karena no ajaina fatratra amin'ny maizy azy teo amin'ny gouvernoura izy. Ary dia nanana fahasahiana nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary azo antoka fa nahita mihitsy ny fanameloana ataon'ny Sinedriona tao anatin'ny rova, tao amin'ny fitsarana ity lehilahy ity. Kanefa dia izao, sa izy nangataka ny fatin'i Jesosy. Ry mpiarahana midinika amiko, mila fahasahiana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Mila fahasahiana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Tsy miafinafina. Aza menatra mihitsy fa ianao miaraka amin'ny Jesosy. Gaga. Pilato rehefa nangataka Josefa fanga matsà Jesosy. Dia naniraka an'ilay miaramila izy hoe manjery eo hoe. Ary rehefa nijery ilay miaramila eo amin'ny andininy 2:20. Ary gaga Pilato raha maty sahady ka dia niantso kapiteny akao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela na tsia. Ary rehefa nare taminy kapiteny izy dia nomeny a Josefa ny faty. Maty. Tsy torana Jesosy. Tena nanamarina ilay kapiteny fa tena maty Jesosy fa tsy torana izy. Ny zavatra misy mantsy ny lovatsofina dia nilaza fa hoe torana ange Jesosy. Fa ilay kapiteny kosa dia sanijoro vavolombelona teo anatrehan'ny gouvernoura romanina fa tena maty Jesosy. Mila lehilahy sy vehivavy vonona hijoro vavolombelona fahamarinana izao vanim-potoana misy antsika izao. Ianao ane izany, za izany, ianao ilay antsoina ho vavolombelona ary ho vavolombeloko ianareo ho Jesosy. Rehefa nomena ny naiky ny Pilato dia nomena ny Josefa ilay ny faty. Dia nividy ariry madinika mba hamonosana ny fatin'i Jesosy izy. Ary alevina tao amin'ny fasana vaovao. Mahavariana
vitsym-pandevina jesosy am'izao fotoana zao voninahitra ny fianakaviana ny maro-pandevina fa jesosy kosa vitsy nympandevina akoatra ny Joseph avany Arimatia dia nanamarika vehivavy roa ihany kio zay nahita itoerana io ny filazantsara Marka dia Maria Magdalena sy Maria reniny Josesy reo ilay vehivavy ireo mba nanatrika ny fandevenana an Jesosy tsy manino na izany nakaiza ny hafa nanary ve ny mpianatra nandositra ve ny mpianatra ry mpiara-mianatra rehefa misy toe-javatra sarotra aza ilaozana Jesosy veo amin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza dia ho Jesosy makanesa ty amiko ianareo zay miasa fantatra izy roa avavy reo ihany koa no niaraka tamin'ny Salome no nijery ny fanomboana Jesosy tamin'ny azo fijaliana ary izy ireo ihany koa no vavolombelo ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty mafinahitra ry havana fa na dia vitsy aza ny nandevina Jesosy dia ireo mpandevina azy ireo kosa tena nijoro vavolombelona ireo vavy ireo no vavolombelona lehibe ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty ireo vehivavy ireo no vavolombelona fa foana ny fasana antsony ianao antsona mba ho vavolombelona ihany keo amin'izao ankehitriny izao koa raha nanamarina ilay kapiteny fa maty tokoa Jesosy dia antsoka ianao mba hanamarina amin'izao tontolo izao fa maty ho an'ny rehetra Jesosy ka azonao ataony milaza amin'izany ampiarabela aminao fa maty ho antsika Jesosy ka andeha isika mba hametraka ny fiainantsika eo am-pilatanany koa amin'ity androany ity dia antsoko ianao ho vavolombelona zay sa mijoro mandrakariva eo amin'ny fanarahana an'ilay mpamonjy atsika koa dia andeha indray hoentsika mbavaka zany dindinika izany mba hahatonga izany ho isy ako ny ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsirarevy Andriamanitra rainay eo misaotranao izahay ny amin'ny akanto ny teninao zay notinianay fa aika izahay reto dia antsonao ho vavolombelonao antsonao mba hanamarina fa ianao ilay Andriamanitra fitiavana zay maty namonjy anay ny fanenao masina nino hitarika anay tsiraray avy hitarika iso mpiaino zay ihany koa mba hanamarina anao ary ho sa hijoro vavolombelona amin'ny toerana rehetra zay tsy maintsy ho ale amin'ity tontolo andro ity petraka ampilatananao ary ny fiainanay fa nivavaka tonoana sagnatana aminaritra Jesosy amen